Fa tsy afaka mivoaka ny faritry Madagasikara kosa ny Général Camille Vital raha ny fantatra androany. Raha nikasany azy ny Nosy Maurice mofo ny tena ny androany dia voarara tsy afaka nandray ny sidina teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Ny andinindin'izay avy hatrany no aroso antsika. Ny atoandro teo no nikasa azy ny Nosy Maurice ny Général Camille Vital izay Premier Ministre teo aloha ary efa masivon'ny Madagasikara tany Genève ihany koa. Efa vita ny enregistrement teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato nefa nosakanan'ny polisy ny Général Camille Vital ranonambarany. Fantatra fa nisy ny baiko ambava na ny note verbale midina avy amin'ny fiadidinan'ny tetezamita izay nahatonga izay tsy fahafahana mivoaka any ivelany izay mandritry ny fotoana tsy mbola voafaritra. Tsy misy anefa ny filazana ny antony izany fandrarana mivoaka ivelan'ny Madagasikara izany. Ny antony Premier Ministre anao fanelanelana ny Général Camille Vital saingy tsy nanaraka ny baikony lehibe ny gouvernemanta ireo teny anivon'ny seranam-piaramanidina raha ny fantatra. Namerina ny tapakila ahafahany mandray ny sidina arak'izany ny Général Camille Vital izay anisan'ireo kandida 3 ny faninana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany. Raha ny fahitan'ireo mpanaraka akaiky ny raharaham-pirenena dia mety ny fanohanany ity farany ny Dr Jean-Louis Robinson tamin'ny fiodinana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena no anisan'ny antony mahatonga izao tsy fahafahana mivoaka na ny interdiction de sortie izao.